raha eo mankasitraka anao zay rahatratry ty alady mahaina ity fantatray fahety ianao melohany natonavany etiky ianao no antony zavatra rehetra renao no nisy tokony fantatrao tsy miafina aminao anatin'ny fony hitondranay nenta mavesatray rehetra tompo amin'ity androany ity mankalaza anao ny fananay ny fonay ny tenanay ary nininona tompo anarana miaraka aminay eto androany dia miondrika noho ny anaran'i Jesosy zay anaran'izay mety misy aminay reto tompo mitondra trosa ao ny mety mitondra hoe aretina ao ny mety mitondra hoe olana ao mitokantrano sy ny ara-pitiavana miondrika amin'ny anaran'i Jesosy zany rehetrarehetra zany tononoko androany tompo fa tahina zay rehetra tonga eto voataha ihany koa ny fiarahanay mivavaka eto amin'ny anaran'i Jesosy amen nitia tanana mafy betsika mahazo toerana isika rehetra alleluia mba miaraba kely ny olona akaikinao io teneny izy hoe fiadanana hoe mety tsy mahazatra anao zany fa mba ataovy ny fiadanana amen tahin'Andriamanitra daholo antsika jiaby ary mamerina zany manonona zany fiadanany tompo zany aminao sy ny ankonanao ataovy amen ary miarahaba antsika rehetra raha sambany tonga eto ziona ianao androany tononoko aminao ny fahatsaran'Andriamanitra anao zay fa elaela tsy tonga mahazo fahasoavana vaovao ndraiky koa anao tonga etony any tahin'Andriamanitra daholo tsika ary tonga soa ato an-tragnony ray za mba te hivavaka manokana ho an'ireo zanakatsika zay magnala fagnadinana CEPE amin'ny talata izy koa eto zareo mba sy atsika mitsanga tsika misy zaza agnala fanadinanao izy koa tsy eo moa izy fa anao reniny ndraiky ake dia mitsangana anao reniny izy koa tsy eo moa reniny babany manjary mitsangana ozy zareo mba nivolo aminay agny zay hoe lahy ny raha hony tsy mbo ely mitsangana izy koa anao babanjaza aza megnatra mitsangana fa hivavaka tsika tononoko androany lay fahitam-pity avy amin'Andriamanitra fahasalamana ery fahasoavana anaraka ny taranaka rehetra ato amin'ity fiangonana ity na iza Andriamanitra mba hiatrika fanadinana mitsodrano amin'ny maray mandrina ra-panahy ho afa-panadinana ne izy ho afa-panadinana reto zanakay reto amin'ny anaran'i Jesosy ninina tompo mety ho sakatsakana avy amin'ny devoly tsy ambinina zany manonona zay fitadidiana tsara fahaiza manao tsara ary ho avahanao tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao mino zay tompo fa mpamalivavaka ianao ary mbola mamalivavaka amin'ny anaran'i Jesosy nitsofako rano anareo mandehana soamantsara fa hiverineto nareo miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona amen nasitsika bravo mafy be mahazo toerana amen amin'ity niany tia dia iresantsika ireo zava-miafy ny fitahian'Andriamanitra hoe akory atonganao vehivavy mivavaka io mba ho tahian'Andriamanitra akory atonganao lehilahy mandeha manompo an'Andriamanitra io mba ho tahian'Andriamanitra akory atonga fiainananao na dia agny amin'ny toerana tsisy fiangonana ary fa ny toerana na tsisy fiangonana ary fa misy an'Andriamanitra akory atonga ny fitahiana io mba hagnaraka anao zay zavatra zay no resantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa agnatin'izay indrindra no tiako agnatorognantsika jiaby hoe zava-misy ny fitahian'Andriamanitra fa ndraindray revagna tsy tafiditra agnaty lohantsika zio fa ny zavatra tegna mibany toerana agnaty saintsika dia jaly io fahoriana mahazo atsika io zany no tegna mibany toerana zahay moko tsy anasa ozy ny sasany zahay moko ozy ny sasany marary ane zahay io magnano traitement igny fogna mibagna agnaty saigninao koa hoe magnano traitement ony ianao dia lasa tsisy zavatra hafa-tsony mba mandalo agnatin'ny eritreritrinao ankoatra ny traitement agny
mialan'izany ndraiky ny sasany vadin'izany no maditra ndraindray dia hitatra mifandehananao mihitsy e mivolagny talogninao io ramoseko maditra ny sasany hitatra mibangombolo ananjy adignony nametaka pensy maro zany raha matetiky mampisaritaka saignintsika zay tsy agnomezagna antsiny satria ny fiainana mihitsy nefa sarotra fa andery avagnandroany maraina mba hieritreritra agnatin'ny minitra vitsihely hoe misy anezany fitahin'Andriamanitra zany ary mbola mitahy Andriamanitra zany mahatonga anao mbola velogno io fitahin'Andriamanitra izy io tsy haiko sy mba fantanao zany mieritreritra boko atsika hoe zany olo tahin'Andriamanitra zany bahoana be feno poso amina vola izy miandra lagnitra igny raraka ambony plafond vola royaly io zay andragno akato fitahin'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ne tsy voatery vola fogna izy volagniko anao zany na io fahasalamananao io rehefa fitahina io raha azonareo ono nagnazava za ndray mandeha teto hoe ny olona ho zay izy koa fa marary tsisy raha agnaty lohany eky izy koa tsy ho salama zany fo anao mbola milamigny fogna anao mieritre za ity andeha Tananarivo za i raha misy moyen ndeha ho agny andafy satria salama anao za amin'ny herinandro za anokatra varotra ozy ny sasany za io anokatra standy alohan'ny 26 ozy ny sasany satria salama anao fa anao izy koa sagnatry ny vava za misy edy zany fo raha mba koragna fogna ndosindrivotro ke marary tsisy raha agnaty lohanao koa anao tsy miasa loha Tananarivo Mazenga andafy zany raha agnaty lohanao voalohany rehefa marary dia nio salama akory reky mba hasalama naty akory reky mba zaoko fahasalamana akory reky le mba karan'izao akory reky le mba atonga anaty mba atanjaka ozy ny sasany akory mba tonga satria nao marary zany zavatry zany rehefa nga mampianatra atsika sahady fa agnisan'ny arena ny fahasalamana mba tokony mba manokatra kely ny vavanao anao raha mba misy fotoana ndray andro hoe misy saotra Jesosy eo nagnomezanao na fahasalamana mbo azonao onogno ve mba mivavaka ny fisoragna amin'ny fahasalamananao io randragnanao mbola maniry io fitahigna izy io za milaza aminao fa misy viavy ane sole na mbola tsy nahita anao izy koa mandeha en Afrique tegna gaga anao ary tegna mba misaotra an'Andriamanitra misaotra Zagnahary zany ataony gasy anao izy koa mba mahita femme somalien zany averinao raha moramora irandragn'io agnisan'ny raha sasatra aminjare eny mety misy sasatra koa zay Madagasikara fa tsy loatra atsika kety boka namba fa tsara randragna tiagna atao hitovagna fo tsy hitovagna boka fo raha postisy periky io fo ndraiky raha matsangintsangina atsika ny olo agnatovan'olo izy andafy agny tsisy zare tsisy tahiny tomponao mba hoentiko ilazagna hoe anao iny voatahy tahin-Jagnahary fiainagnanao io tiany Jesosy anao ka agnatin'izay indrindra rehefa gn'androany no agnatoroko anao ny reto secret vitsivitsy reto satria ao amin'ny boky ny Korintianina voalohany toko 1:10 dia ny andininy voalohany makitsika andiny soratra masina ao amin'ny Korintianina voalohany toko 1:10 hoan'izay managna baiboly moa zany ngavigny izy mba hanokatra ny baiboliny 1 Corinthiens 11:1 ozy ny teny soratra masina manao hoe aoka amin'ny anaran'i Jesosy 1 Corinthiens 11:1 aoka anahaka ianareo dia tahaky ny anahafako an'i Kristy Paoly apôstôly ny koragna iny izany hoe teaneo zany Paoly tamin'izy hoe modelina raha raiky hoe ataovy karanty karaha ataoko makatahaka ny ry aoka ozy izy anahaka ianareo tahaky ny anahafako an'i Kristy i Paoly apôstôly miteny io rehefa satria maro amintsika raha vao mikoragna fahombiazana raha vao mikoragna fitahina
Dia agnaty lohan'ny sasany voalohany moa zany dia efa regny le olo malaza be regny hoe Mark Zuckerberg, Elon Musk, tsy haiko zovy koa le hainao Bill Gates, regny daholo. Zay moa tamin'izay mbola hely zany ny olo hainay manjary dia iratsiraka mandrem-piadana. Ya, taloha anao mbola kely zany zao volo manjary fantanao dia teratsiraka izy le olo maventy, olo nanana ny maizy azy. Ka eto anefa za te hisarika ny saintsika fa misy olona tegna mahomby to amin'ny fiainana nefa izy tsy manana an Jesosy, ohatra mampieritreritra ihany eo. Anao nefa ty manana an Jesosy eo, anao mandeha mivavaka isan'andro, ataonao daholo raha jiaby eo. Sasany ava izy tsy magnatao zipo fo hebe, mbola tsy miditra foana ivoly. Asaranana akory sasany zany mba fa miezaka. Za mahafantatra olo zay letry ny vavahany izy tsy magnatao lokomena eky, dia mba nanontaniako izy satria olo fantako. Nagnino moa zany to? Magnamatsy ny tegna pasteur ao za masina anao mizika i dia tsy nagnatao lokomena tsony izy zany ony fa mba fa mivavaka e. Deo za taminazy diso raha azonao zany izovy zany nampianatranao zay. Natoroko izy. Sasany tsy mipaozy tsony ony fa satria magnamasin-tegna. Mbo magnino zegny anao tsy mipaozy? Mbora amin'izay mbo tahin'Andriamanitra pasteur. I paozinao moa vigniran'ny tompo anao mizy. Misy ohatrohatran'izay zany fijerin'olo sasany. Engany mba tsy fijerinao zany. Dia ohatrany hafahafa marina ny ariavagna. Misy olo zany tsy mivavaka fa mandeha tsara fiainany. Anao nefa sady misy fanahy masy miteny amin'ny teny tsy fantatra. Sasany arabenao fa raha tsy mahay mamaly tsara be dire avy ty teny amin'ny teny tsy fantatra fo izy arabente. Sasany ataonao mbola tsara amenina ataon'ny valiny. Antegna rety mo raha fa Jerosalema mihitsy io. Everiny sasany zany fa iregny le resaka fanatisma sy style madinidiniky hoe regny ny atonga fitahina. Mety agnisany zany fa za te agnatoro anao agnisany mitondra fitahina sy fahombiazana voalohany dia ny fanagnanao fahalalana an'Andriamanitra. Hainao ve io Andriamanitra? Mba hainao ve izy? Hitanao misy olo revagna tsy mivavaka fa mahalala n'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zao i masoandro io natao an'olo jiaby zao if sao dia verinao fa anao mandeha kety fogna tompon'izy. Misy olo amintsika mikoragna ke mamontoaka izy avelany agny fa mahazo masoandro. Anao ny vivigny baiboly letry nandrega anao ke tonga aketo. Fa za milaza aminao hoe mila fantanao io Andriamanitra io fa tian'izy io olo jiaby. Anao tsy magnano amen izy tsy tiany. Tian'io Andriamanitra io olo jiaby. Zany maloha ataova agnaty saigninao. Tiantsika Andriamanitra. Izy koa anao te ho tahina Andriamanitra zany alinteo agnaty saigninao tianao Andriamanitra. Fa be da be ny mpivavaka mieritreritra fa io Zagnahary ao zany izy koa fa mahita maregny agnarany Kristiny dia fa miaraka mikobay be dia mijokojoko agnino izy niany. Oaiza mahazo anao niany. Zay zany eritreretiny sasany Andriamanitra gardiegna ananjy masiaka be. Tsy mahazo magnano blablagy amin'olo izy. Tsy mahazo mimoela be sy beky vignitra Andriamanitra. Oman-kanigna atao hely fogna sy beky vigniran'i Jesoa. Zany raha eritreretin'io Andriamanitra io. E olo masiaka be tsy mimoe mihitsy. Namba kilikiteny tsy mimoe. Hoe izovy Zagnahary ke. Diso be zay fomba fijerinao zay. Io Andriamanitra io rehefa voalohany indrindra ray aman-dreninao, babanao, izy nagnamboatra anao. Donc mazava ho azy tianao mihoatra no fitiavany raha jiaby izy. Zovy amintsika keto mba fa mananjanaka, mba tsy hagnany tagnany zay mba fa niteraka.
le mbola tsy manana moa mbola hanagna izy amin'ny anaran'i Jesosy. Question petrako aminao, misy fifadikanana maventy be ve ataondry zanakanao koa zay vao mahazo kapa vaovao izy? Misy effort be njare ve zare vao mihinan-kanina mandray? Fa satria zare zanaka, anao ray aman-dreny ndraiky miasa aloha, voaely ndraiky sakafo nizaza refa zare tatatiny ninagna paty foagna hoanao. Voaely ndraiky sakafo nizaza refa sao dia mba tokony mba miagna ronono ndraiky zare reo ozonao. Nefa misy tamin'ireo mbola nasainao nanasa lasety tsy nagnano. Tsy efako ozy. Za ozy classe d'examen. Anefa saigna nasa lasety hinanany hany. Fa anao mivoaka bazary, tamarao tsy antonony anjarero lava ozinao. Lefa zarero lava iny tsy le lagadary nomaly. Azonao? Tamarao tsy antonony ndraiky vavy igny vao ozinao. Nefa iraiky vavy igny mitsy le nasaigna nandeha nagnano bazary hoe dana vidiany raha karan'izao raha otsika maregny. Za i mama mba tsy reraka mba sevo i Claude. Karaha dingodingonao zay abizigy avakeo. Hoe avy nigafy ane ty zazy ty e. Avy zanohona ane ty zazy ty e. Mahatonga io fitahin'Andriamanitra io tsy tonga amitsika. Le fomba fijerintsika n'Andriamanitra mitsy hafa. Le fomba fieritreretantsika n'izany Andriamanitra zany mitsy no efa nametrahan'olo raha hafahafa tagnaty lohantsika tao. Everitsika hoe masiaka Andriamanitra dia tsy azo sangisangi. Anao ina vignitry be karakory anao mbola vitandry zanakanao mampimoy anao. Vitanjareo tsara mitsy. Anao natezitra be tamin'ireo karakory anao tsy mandrakizay zany fatezerina ray aman-dreny amina zanaka. Ohatsy raha fa nidiran-draha hafahafa sy agnaty lohanao. Zanaka zany mety tezitra anao androany fa mety afaka lera raiky niriromo fa misangisangy. Zanaka zany mety nagnano raha nasorena be anao nandray fa antoandro nareo miaraka mihinagna ambony latabatra. Karaha ataon'ny sasany misy roa taogno tsy mandeha mivavaka mbola magnano dada ozy mite. Tsy mahefa anao ivolagna tsy dada le izy rehefa ni dada. Dia anao ndraiky mba mamaly amin'igny zanako. Zay le ray aman-dreny. Dia nefa ozy ny Baiboly, na ianareo zay ratsy aza hono, atsika io ny ratsy. La mba anao nombre rose à lèvres. Izy Baiboly vakigny ratsy hono atsika. Na ianareo zay ratsy aza ozy, mahalala magnome zavatsoa ny zanakare. Mainka ozy fa izaho zay rainareo any an-danitra. Dia izova aminareo moa ozy izy koa angatany zanany mofo dia agnome anazy vato. Tenin'Andriamanitra mivolagna an'izany. Zany hoe hoentin'Andriamanitra andeha agnatorogna aminao fa maventy koa ny fitiavany anao io. Tsy zanajanadraha fitiavan-Janahary anao. Na ianareo zay ratsy hono, atsika hono ratsy. Izova ozy taminareo ke nangatany zanany mofo nagnome ananjy vato. Ka ndanarevane mba mangala hono raha hely aveo. Mba dinio kely hoe ohatrotry ny ahoana ny fijerinao an'Andriamanitra. Karakory fahafantaranao ny fanamasiny io. Ohatrotry ny ahoana zany Jesosy vavahanao isan'andro zany. Mikonty betsaka amin'ny resaka fitahina sy fahombiazana ny fahalalagna an'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia niteny fa izaho sy ny ray ozy dia iray ihany. Izaho sy ny ray ozy izy dia iray ihany. Zany hoe mitovy. Ny rayko ozy miasa, za koa ozy miasa. Zany hoe miasa zany Andriamanitra revane fa tsy matory. Amen. Afaka miasa amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Afaka miregle ny situationnao io Andriamanitra. Fa atsika indraindray raha vao taferitreritra an'Andriamanitra, ny zavatra mipetraka anaty lohantsika maloha tsy possible. Tsy possible. Adinonao fa misy tenin'Andriamanitra mivolagna hoe tout est possible avec Dieu. Fa magnino ndraiky zay voneninao tsy possible. Magnino ndraiky zay voneninao tsy voaregleny. Dia mba alevolevony ny firy taogna anao zao. Dia alavo tondronao firy problème efa nitranga zay. Mety efa lavo angamba nireo tagnanao folo reo.
raiky, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, tsy haiko firy problème efa nitranga taminao jusqu'anao 30 tao, jusqu'anao 40 tao, jusqu'anao 10 tao, tsy haiko jusqu'anao firy taogna anao zao. Masamia mandinika kely an'izany. Dia jerevo tsara fa ireny problème regny ka raha tsy hitanao zay ny tany nomboany ao. Izovina mazy re. Anao vao misy sasany tegna hitanao raiky toko donc tsy hafanay anao. Ke toeky donc za tavela anao ihany tafiteny an'izany fa tampotampoka teo anao niva problemenao satria teo Andriamanitra. Zany revaka tokony efangalanao lesona maventy be hoe io Andriamanitra kay mahay mamaha problème. Mba fantanao am'izay côté zay ve izy. Ny ankamaroantsika ane raha vao miresaka Jesosy, resaka fanamasina, miresaka Andriamanitra, dia hoe mahay mandroaka devoly. Zany foa ilay fandraisantsika azy. Ohatra misy raha hafahafa, ndao anao atao délivrance, igny ndraika efany mitondra olo atao délivrance, mampirisika olo tapagna ozogna zany hony, anao mila tapagna ozogna anao, anao mila hainy mampirisika zany olo. Izy koa tonga aminany tsy hainy. Tsy hainy tanomboa. Izy nefa va maregny olo misy olana. Raso anao, to numéro ny pasteranay 034, aleva enregistré. Aladiany magnome numéro na, magnino tsy hainao menao nanjy. Anao mba fa mafy. Tiako tenena, maro amintsika mieritreritra fa Andriamanitra zany mandroaka devoly foagna eny. Zany efa mba titeny anao androany, mahay magnamia vola koa Andriamanitra. Mahay magnamia vady Andriamanitra. Mety misy magnotany, namba za fa nitibitibava, iya. Tato fa vinisany tibava nazy vazaha, izy ndreo ke mipetraka andafy. Tato. Fa maro le tafaboaka tato zay. Mety reto ray jiaby regny mba mierigna to maro raha mandeha. Mampalahelo ndraikindraiky le mahomby am'zy ro be ny mipitsika dolo. Misy raha karaha zay. Te hiteny anao za hoe tsy mandroaka devoly foagna en'Andriamanitra, magnova fiainagna koa heny. Izany mahatonga an'iregny tantara betabeta agnaty baiboly tao regny, hatramin'ny ranomasina mena tamin'ny andron'ny Mosesy nisaraka. En'Andriamanitra tao zany. Olo maty karaha nataon'ny Lazarosy natsangany tamin'ny maty, en'Andriamanitra tao zany. Olo boka nidiovin'Andriamanitra agnaty baiboly tao, en'Andriamanitra tao zany. Olo jamba nampahiratin'Andriamanitra, en'Andriamanitra tao zany. Nisy fotoagna namonjy fety Jesosy Kristy, novoany natao divaigny rano mangatsiaka, en'Andriamanitra tao zany. Dika izy teo mipetraka, magnino ndraiky izy koa fotonga aminao vao tsy hainy. Satria ny fahafantaranao anazy voafetra. Nisy fagnoarana kely zay niteneniko indray andro. Jereo zao fa misy amintsika reo raha vao mandeha ambany volo, ohatra hoe mamangy tanin-draza, mandalo an-tanànganareo agny ianao, sasany mety Marilambo, Masomeloko, sasany mety Brickaville, Fenirivesta, sasany mety agny Manakara, Farafangana, Vangaindrano agny. Izy ka tonga akagny anao misy olo ravoravo, anao mbola tsy tonga foagna izy fa mizesta. Ho avy ane havanay igny. Ino ny antony? Fantany anao, atokisany anao. Izy igny kolera toka vanigny aketo izy sasany za tsy mijaly tsigara ozy. Efa courage izy. Satria mety fitondrasanao paquet raiky avy ville to. En tsara be. Dia lasa mino anao izy, matoky anao izy. Anao mbola tsy tonga izy masaky malaka trosa amin'olo. Anao tsara faregny raha magnanjany. Ia, dia anao tonga amizay, za igny ozy anao fa firegniko anao le vinagnantso ozy, nalaka hely takoa maloha za ozy feo ozy. Atokisany anao. Dia imagine zany revagna, atsika nefa amin'ny andavanandro efa maharegny foagna raha ataon'i Jesosy io. Anao mivavaka amin'ny zionaty sao maharegny fijoroagna vavolombelona isaka lahady. Nisy zegny ho ndraiky, nagnanjeny ho ndraiky, olo tsy mety niteraka ndraiky niteraka. Dia verinao fa koa tonga aminao izy tsy possible. Mila mahalala n'Andriamanitra atsika rehefa. Mba fantaro amin'ilay qualité ilavanao anazy izy.
ny zavatra rehetra ozy izy ain'Andriamanitra atao. Fa zao kosa nefa ny zavatra rehetra koa ozy ainy mino. Engany ianao mba ino. Alleluia. Mila mino antsika ry havana. Ao amin'ny Joshua 7:20 ny 9 ka hatramin'ny 7. Joshua, tao mba ovakitsika vetivety ho an'izay mba nitondra baiboly zao teo amaky tenin'Andriamanitra atsika. Joshua 7:20, Josué 18. 2 ka hatramin'ny 7. Joshua 7:20 ny 2 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Joshua 7:20 2 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao hoe: ary nisy firenena 7 tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany. Nagnino ny firenena 7 reo? Tsy mbola nahazo. Karaha ataonao mbola tsara nisy raha azo mihitsy, anao mandigny raha tsy mety tonga io. Nisy firenena 7 tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany. Dia hoy Joshua tamin'ny zanak'Israely hoe: mandra-pahoviana no hiahotra oranareo tsy hiditra andovany tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra nisy razanareo anareo. Mandra-pahoviana ozy no hiahotra oranareo. Amin'ny baiboly teny anglisy dia hoe mandra-pahoviana no hiandrasanareo tsy hakanazy, tsy alakanazy. Misy razany revagna fa tokony alainao io. Androany fotoana angalana anazy. Solution ny zavatra ataonao io androany fotoana angalanao anazy. Io zavatra andrasanao io androany fotoana angalana anazy. Dia ho Jesosy mandra-pahoviana no hiahotra oranareo. Misy nirevagna olo ina izy mivavaka mbola feno fisalasalagna agnatiny eo. Dia ny zavatra mahagaga nefa revana olo mandeha magnaody tsy misalasala. Ohatra izany zao nandeha nampagnahody namen'olo vovobovodravitra akagny, tao izy olo i safoagna izy kizy mampiasa igny fandrava-sarotra. Ary volagny misy rava-sarotra. Geste izy. Fa anao mandeha l'église, na atao délivrance, na nanonagna tenim-pahasoavana, mbola miasa lovaka io. Sasany nazisika ampinanankany Jesosy io vazaha na nefa teto izy fa nivolagny 7-20 vazaha zay. Or nefa ozy ny baiboly hoe nisofoko ozy tsy lalidalovana. Donc zany anao keo namenomeninao eritreritrinao fa mifarigniny. Kitrito anao taketo mba fanoteny Jesosy eo mba fitianagna sasany mako megnamegna ndraiky mivolagna tianambady tianagna anjara voateny. Mizy tsy volagna izy hoe vady. I Jesosy zany tsy mampamengamengatra mivolagna aminazy. Za io antegna mba fitianagna ramose. Tsy zany mbola ola kolaka ndraiky tompo. Le meilleur destiné. Jirevo tsara i Bartimeo vao nanontany agny ino moa Jesosy tianao atao aminao. Tsy nitendry izy hoe zay mba voatendritendrinao akao. Zany ozy Bartimeo va? Fa ozy Bartimeo hoe ny mba ampahiratina ny maso. Aza megnatra mivolagna amin'Andriamanitra. Anare roa fogna ny mikoragna koa hoe. I Jesosy zany tsy andeha agnontany anao ty babe magnan'io mbola lafagna sanao aloha. Tsy magnanjaly Jesosy. Tsy magnanjaly izy. I tsy manebak'olo. I tsy mpagnarabiraby. Fa tenino anazy za ia Jesosy ho antegna. Za io afana masina. Satria zay raha jiaby koragninao ke ainy atao. Ainy atao. Le Andriamanitra vavatsika mahainy zavatra rehetra. Ary même mana misy fotoagna ranao za te diso rehefa misy raha hitany ilainao ameny anao fosy. Aza mieritreritra mihitsy anao hoe mahazo avantage mijalinao Andriamanitra. Non, non, non. Misy boka amintsika mieritreritra za hitako nikapohiny. Izy tsy mikapoka anao zany. Adarinao fô izy manombo mafy anao. Tsy avy aminanjy.
Misy sasany mitrehitra raha vao hoe sasairam-bola dia kapok'Andriamanitra. Non, raha vao misy feo hafahafa karan'izany mivolagna aminao avy amin'ny devoly. Izova amintsika manana zanaka mijoro mihitsy hoe ianao ndraiky aragna vafara mitsika anao ndraiky tsisy ranjary agny aketo anao. Magnaraka vafara mihitsy anao magnanjegna amin'ny zanakanao. Satria nisy raha nadendegna anao nataony. Ray aman-dreny mpamosavy magnanjeny. Izy koa ray aman-dreny normal fogna na dia tezitra be tamin'ny zanany ary izy jamais izy mitsitsiky, jamais izy magnozo, jamais izy manogna teny hafahafa. Ka io Andriamanitra efa niteny ozy hoe fitiavana mandrakizay ozy tiavako anao ary zany ozy nampiraiketako ny famindram-poko aminao. Donc zany hoe anao izy zany vao mijery anao Andriamanitra dia ozy lay namindragna fo igny ndraiky izy avy to. Misy raha zany efa nampiraiketiny aminao ony. Ary ny fitiavana anao ony tsy tamin'ny herinandro, tsy tamin'ny taondasy, fa fitiavana mandrakizay. Zany ravagna eo Andriamanitra io hoe mba tongava saigna ely atsika. Itry rehetra zany raha iregny adarinao tamin'ny anao mbola tsy nivavaka regny, izy ane tompony fofonegninao e. Nagnino tamin'iregny tsy nalany? Nagnino tamin'ny anao mbola naditra regny tsy nivonon'Andriamanitra? Satria efa na dia mbola mpanota ontsika efa tiany. Tonga saigna amin'izany ve olo ankilanao io? Sasany zay ndraiky na pasteur marigny fa izy ne misy fao e. Misy fao nino? Fandanina mba fantaro Andriamanitra hoe mahay ny zavatra rehetra, mahay mamaha olagna, tompony hery rehetra rehetra. Izy tsisy raha heky ambonin'io Andriamanitra ivavahanao io, tsisy. Ary atsika olombelona nefa dia noharian'Andriamanitra mitovy aminazy. Zany atsika olombelona noharian'Andriamanitra mitovy aminazy. Tahiny tompo ianao, nataony mitovy aminazy ianao. Izay no mahatonga atsika olombelona manana le trinité mitovy amin'Andriamanitra koa. Atsika manana fanahy, manana aina, manana vatana. Dia rehefa tsara fa tagny am-piandohana le Andriamanitra aina no ny asa. Naharin'izao tontolo zao. Vita igny, tonga teto izy Andriamanitra vatana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga nofo, Emmanuel. Lasa Jesosy dia ozy andeha za fa irako aminareo ndraiky ozy zao ozy. Fanahy masina. Izy ozy ampafantatra le zavatra rehetra. Telo zay iray. Dia anao io koa nefa rehefa tegna ataontsika ny description anao, dinigna anao io, anao io hitanao hoe raiky fa telo anao indray. Anao ma pasteur Razonino. Zazy raiky ataoko telo nino ndraiky. Telo anao indray, misy fanahy, misy aina, misy vatana. Dia asako fois am'izay nefa ianao io matetiky rehefa misy olo andeha igafigafy anao na andeha agnino anao, dia raha mombamomba anao fotsiny alainy, ohatra zao hoe tagnananao. Satria amin'ny tagnantsika io misy, efa nazavaiko teto zay raha tadinareo, i tagnanao misy pouvoir mivoaka am'izy io. Anao zao tsy mahita fa ifela tagnanao ke mitsika miteny io misy raha miditra sy miboaka am'izy ke. Satria izy io varavara. Dia ohatran'izany koa ny resaka sexe. Misy zao karazan'olona tsy manambady viavy normal fa manambady makorely. Zafady amin'ilay magnany asa zany e. Raha mindrokondray fognana fa le fagnitsianao ndraiky i antenne nataony any. Azakivy ndraiky anao ko afantoko tsaigna tsy nandeha taketo. Anao zao fa olom-baovao sady mbozy merigny akagny eky. Dia rehefa tsara ny antony mahatonga an'iregny olona tsy tia miaraka amin'olo normal ko tsy makorely regny, ny vehivavy makorevana ny étoile na vehivavy dia amin'ny sexe ananjy ao. Dia asako fois am'izay misy lehilahy miaraka amin'igny vehivavy igny, akajiny akao, kajiny akao, kajiny akao, kajiny akao. Dia misy am'izay zany olona tsy andeha hitady raha hafa izy fa iregny le raha maromaro nakajiny regny no alainy. Mba agnino? Angalany an'le pouvoir agnatin'igny vehivavy igny ao na agnatin'igny lehilahy igny ao. Mba ino tsara ve nareo e?
mety teny ino zegny pasteur dirany zegny fitahina misy dirany zegny tandrigneto tsara be tandremo tsara zay mahatonga misy olona zao ohatra hoe izy zao tsy te hiaraka mihitsy raha tsy amina olona zay fantany fa manambady misy olo tsy miaraka amin'olo normal fa olo manambady fogna ny arahana ny antony andeha angalany an'le étoile maheno ve olo ankilanao karaha moemoe angalany an'le étoile iregny aby agnisan'ny mahavery an'le fitahina mahatonga an'le olona tsy manana fitahina tsy miaigna agnaty fitahin'Andriamanitra nisy nangalatra le izy entre parenthèse moa zay fa raha tia hita ny fitahin'Andriamanitra mila mahalala an'Andriamanitra mila fantanao izy hoe mahay ny zavatra rehetra izy mahavita manao zay ilainao izy mila manana fahalalagna an'Andriamanitra ianao ka apetraka eto fanontaniana tegna mahalala an'Andriamanitra ve ianao eranaiza mba fahafantaranao azy misy amintsika zao vao tsisy vola dia tafetratra hoe fadiany edy za zay tsisy vola hono izy fadiany satria veriny zegny ko tsy homan-kanina izy mafiragna an'Andriamanitra ena vasilogna eky sy zay tro hoe miako 10,000 ana matotsilogna akena fô tsy zegny zao na vola misy mitritra an'izany edy ohatra izao tsy mety mahazo asa dia andeha tendrombohitra edy za ohatra izao misy olana hely dia nany fifadikanina 3 jours ilay za tsy contre fifadikana za raha mampirisika mifadiana hany fa tsy zany akory ny source azahoanao rava amin'Andriamanitra fa ny azahoanao rava amin'Andriamanitra dia ny fahalalanao an'Andriamanitra fantanao ve izy tsaroko ndray andro tamin'ny mbola vao nanombonomboko magnano an'io resaka ny direct io anao moko rehefa magnano ny direct mila mba mijery toerana mba tsaratsara mbo raha mba mafinarinaritry zany atao ke fa tsy hoe agnano ny direct zao tsika dia iplafontsika tomboka be ndraiky alegna ake magnani fa mba mijery toerana mba tsaratsara dia mba fa niteneniko tamin'izany océanao igny océa anao en direct papa azy mandehandeha aty lokany anao iaho izy sady za tsy andeha kany ino aky vao nanomboky nandeha caméra itsy efa nitilongony zao teneniko izy en direct ake tsika io zao heo zika ino ny antony fantany anao fa tia anazy fantany anao fa tia anazy hoe ty ozy namba en direct za tiany fo sazidareo le izy ka anao ve mba mahafantatra fa tenga tianao Andriamanitra mba manana an'izay assurance zay ve anao zay nahatonga an' Jesosy nanologna le vehivavy Samaritana nangataka mba angasitranana ny zanany dia nomeny Jesosy fagnoharana ratsy be mihitsy izy hoe tsy mety ho Jesosy magnomeny mofon-jaza ho any amboa enzagna zany mafy fa jerevagna eny namaliny le vehivavy anazy arao izy marigny ndraiky ozy zany voalazanao zany marika zany hoe nagneky izy natao amboa fa ozy na ny amboa raha ozy misy fotoagna mba mitsimpogna am'izay latsaka ambony latabatry ny tombony zany hoe napetraka vehivavy io fa Jesosy dia tompo zay nataogna nantsitra mbola tsara nahita finoana lehibe ohatry zany za ozy na dia tamin'ny Israely azy napetraka ananjy hoe tompo izy ohatra ny fagnoharana tsy normal tokoa ohatra rehefa ny fidemarana ane zany ia misy fotoagna ry nenahy koa miako chocolat nefa amboa azonareo le izy fantatry le vehivavy tsara fo izy hoe na dia ny amboa ozy mba mitsimpogna ny latsaka avy ambony latabatry ny tompony fahafantaran-javatra fatakarana magnasitra manokatra varavarana ary mitondra fahitam-poti-goavany indrindra fa rehefa manomboka fantatrao Andriamanitra amen imagine moa revagny anao nividy telefone farany zay rehetra anao nahazo iPhone 2029 tsy haiko iPhone ino zay iPhone 29 tsy haiko eky Samsung 2030 zany hono le azonao
na 2030 na 29 koa fa tsy hainao mampiasa anazy, mitovy amin'olo manana fozahorina foana. Ya. Ka be da be amintsika manompo an'Andriamanitra velo, manompo an'Andriamanitra mahery, manompo an'Andriamanitra goavana, fa tsy tegna mahalala an'Andriamanitra. Tsy tegna mahalala an'Andriamanitra. Dia lasa bloqué amina zavatra kely foana anao. Tsy hitanao zay tegna mba exploit ny fiainanao satria tsy hainao miaraka aminazy. Fantaro. Zany ravagna mahatonga ny olo melohany fanambady mila mifankafanitra maloha. Maniny sasany moko malaky loatra, ambony fandriagna ndraiky zare mifankafantatra. Tsy hainy aby zazy io, tsy hainy aby lehilahy io, tsy hainy aby viavy io, tsara hitany ray aman-dreniny, tsara nindosiny tambany volo. Fa zareo ny hagnano mariazy mila mifankafantatra. Ka raha hiaraka amin'Andriamanitra ianao, ataovy ezaka maventy be ny mba halalanao an'Andriamanitra. Taovy amen. Alléluia. Izany hoe atsika zany ravagna mila mbo manana révélation makasika an'io Andriamanitra vavahantsika io. Mila manana révélation atsika. Tsaroko ny teny zay manampahaizana nampianatra anay zay hoe la révélation de Dieu aussi détermine la dimension de ton succès. Zany hoe anao izy raha vao mahalala an'Andriamanitra, dia igny fahalalanao an'Andriamanitra igny no andrefesana ny fahombiazanao. La révélation de Dieu détermine la dimension de ton succès. Ka tsy misy fahombiazana tonga ho azy zany raha tsy miaraka amin'ilay antsoina hoe dimension spirituelle. Mba manana an'izany venao, ry fiara-panahy. Mba aiza ny ry fiara-panahinao. Ny sasany revagna amin'ny raha hely izy fararaka. Tsy manana dimension spirituelle mihitsy ianao. Raha ohatra anao zany zao le olona mbola tsy mahavita mamela heloko. Agnisan'ny dimension spirituelle ny famelan-keloko. Raha ohatra anao mbola tsy tian'le hoe magnampy ny hafa, dimension spirituelle ny fagnampianao olo-trafa na tsy ahavanara. Be da be ny ry fiara-panahy zay mbola tsy tonga amintsika. Or nefa revagna tsy misy fahombiazana raha tsy misy ry fiara-panahy. Tsisy. Agnisan'ny ry fiara-panahy ny fahalalantsika n'Andriamanitra. Fahafantarantsika ino raha mbo hainy atao, ino raha vitany. Amen. Faharoa, fantaro ny antom-pisinao. Izy koa anao te ho tahina, fantaro ny antom-pisinao. Ny olo tsy mahafantatra ny antom-pisiny revagna mitovy amina olo diso filiera, izy koa olo nianatra. Ohatra izy mianatra barikadimy izy, olo dia hagnano gestion izy nagnano droit ndraiky. La anaovy izy lany session. Misy ohatran'izany, tsy hainy ino raha tokony ataony. Ndana mba mivavaka, manokana fotoagna mba hivavagna amin'Andriamanitra, ataovy sujet de prière isaka anao mivavaka, Jesosy mba torona ny antom-pisiko. Anao tonga ambony tany eto tsy andeha hiteraka foagna dia anao eto. Ka isaka province misy zanakanao. Anao tonga ambony tany eto tsy andeha hanambady foagna ka le maro vady na hoe maro sipa. Misy ohatran'izany, ohatran'ny verine zany le fiainana. Fa ny tegna fiainana revagna dia ny antony fisinao io. Ngatao amin'Andriamanitra zany. Nde mba ho sarito kely ny isainao, androany mba hieritreritra kely hoe tonga eto ambony tany ianao mba haninona. Valinao ve zany? Agnino aketo zany ianao io. Ohatra anao zao mipetraka eto Tomasina, agnino eto Tomasina ianao. Madinio kely ane zany e. Mba valio agnateritrertrinao e. Tsy tonga aketo anao mba hinan-kanina kely andeha nahiragn-olo foagna vaky. Tsy tonga aketo anao mba ho sarzan'olona. Misy moko sasany malaky magnometsiny mihitsy, magnometsiny fianakaviana. Matetika za zao mandray olo ohatry zany ny ataon'olo. Akory manao, tegna maka pasteur tsisy miraharaha amin'ny fiainana atao. Avanaiky ndray tafita daholo, fa tegna raha tsy ahoanjareo e. Misy araiky zay mivolaniko, anareo zao niaraka nitadira nananany. Ohatra boka raha niarahana le izy, antegna tsy nahazo, magnadidy.
eto amin'ity fiainana ty rehefa ny tsisy olona hoe andeha hoe tsy maintsy anao iasan'ny loha. Eto ane gidragidra eto e. Zay mahatonga izy ty men'olo agnaraka hoe donia. Tsy fagnoso menaka eto. Ary raha jerevanao am'izao na même le antsoina hoe fihavanana rehefa manomboka mevandanja amin'olo. Efa tsy mavesatra amin'olo tsony fihavana. Karaha eo anao tsy mba hikofokofoka afantatra hoe za moa zany tokony agnino, tokony hoeza, tokony agnanakory, tavela e. Ka mba magnatoro anao zany any fantaro ny antom-pisinao. Zany hoe mba fantaro ny rôle anao eto ambony tany, ny rôle anao aketo. Anao tsy mbola nijery film. Agnaty regny koa misy ny antsoina hoe rôle. Ny rôle misy raha tsy maintsy ataony, magnavotro olona. Mahalanga foagna misy rôle maty farany zay. Fantaro ny rôle anao. Mba jerevo hoe za moa zany tokony agnino, inona ny tokony ataoko. Dia ny malaky be fantaranao an'izio ndana manompo an'Andriamanitra satria igny rôle antsika jiaby igny. Antsika jiaby ireo natao hanompo an'Andriamanitra. Mba hitrereto zany raha io fa vitanao manompo toeram-piasana, manompo ny ankonanao raha mba nasianao ampahany amin'io amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, manomboka hipoitra amin'izay eo le antom-pisiny. Dia agnatin'izay zavatra zay fantaro aiza ho aiza ny sehatra mampahomby anao. Dana mba manomboka misy kely magnano varotro, mahomby venao any amin'ny sehatra ny varotro. Dana mba magnano ese kely amina asan'Andriamanitra, mahomby venao rehefa magnano asan'Andriamanitra. Dana magnano ese jirivo zany hoe aiza anao mahomby, aiza anao mba mety. Tsy mba fantapantanao ve zao inona mba magnavanana anao io. Zany revagna tsy tokony olo andeha agnatoranao an'izany fa anao mila mamafantatra an'izany. Inona ny magnavanana anao, inona ny hitanao mihitsy hoe mampahomby anao, inona ny zavatra renao agnatinao agny rehefa magnano an'izinao dia karaha mba mahavelon-tegna. Dia ndana igny atao fa zay mitady raha hafa. Igny atao. Karoy mihitsy akory mampahomby anah amin'izy ity. Soroko an'Andriamanitra fomba fanatorony anah hoe nenahy mitoro teny. Oi ndraiky haika tsy poera. Za zagny verinao hiagna mitovy tsy possible. Na mba ratsiratsianao mitoza to fa riatako fo. Misy milaza tsy mpanompo n'Andriamanitra, tsy ahoako tsara anao na mpanompo anahy. Misy miteny maramba aminany tsara be, tsara anao nametraka anahy taketo. Fantako aiza le izy. Dia ninao koa mba fantaro, na vehivavy anao na lehilahy anao, tadira avagna fa resaka hoe tokantragno fanambadiana tsy dia regny loatra le izy, regny automatique. Fa ny fiainanao andavanandro mba jerevo anao zany raha ohatra anao vehivavy tsy tokony hoe ho sary zan'olo zany ianao. Za manko vehivavy anao fa tsy tokony ho sary zan'olo. Misy vehivavy agny riavagna ingénieur, misy vehivavy any entrepreneur, misy vehivavy mavelon-tegna fa magnino anao zay tsy mahavita an'izany. Fantaro ny antom-pisinao. Mila fantatsika zany. Eo koa zany mila mitandrina atsika sao tafanambady olo contre an'le antom-pisina, an'le mbola nambady ovy agny. Misy olona zao andeha nambady ananjy anao nefa anao tsy tiany mivavaka. Ianao nefa mataro se tsy azo lalahy igny. Tsy andeha tsody araka za. Everinao nazo raha vantagna dia anao ke. Ny sasany condition na mariage tsy mahazo miasa dia magniky tokotra. Anao aloha raha ohatra anao zany anambady anao anao midoko an-tragno anao mikarakara za zany mikarakara anao na dia magniky tokotra. Nefa anao vaviratsiny vao maromaro avanareo tonga ake dia fataony kabary. Izy zany avanareo regny za fo mamelogna ananjy. Dia tianao vera magnano zany.
Dia taferitreritra anao hoe nahazo vady avy tamin'ny Jehovah nino. Ary misy dia mampalahelo be ohatran'izany ry havana, io tsy tia lala na mpivavaka io na devoly na ino io, koa fa vazaha foagna aminanjy fa mety. Na ao mantsigary roany foa. Na magnino mety foagna ozy. Mbo misy raha ry havana mbo dinihigny e. Misy olo contre destiné tegna. Ary misy mpivady ry havana ohatran'izany mihitsy. Na dia mbola tsy tonga agnaty tokantrano ary zareo fa faninanina tsy hainao ino. Tandremo zay, jerivo tsara zay. So dia mbo nantson'Andriamanitra anao hitondra firenena. Tsy raha etsika zay. So dia mbo nantson'Andriamanitra anao io mbo ho fitahina ho an'ny fianakaviananareo. Izy ny mahalala. Fandana mba fantaro zay. Amen. Jerevo so dia tsy agny amin'ny toerana nanirahana anao io. So dia lasagna an-tany hafa. Nisy fotoagna revagna natadidiko un jour za mba niteneny papanay. Rô David ozy ngiata amin'izany. Anao ira ozy rô tokony mbo andeha ampiangonana amin'izay eky e. Ino nefa njavan'izy? Andro tsy haiko réveillon Christmas zay saborane tsy tadidiko. Tsy nahoako raha nikoranina igny. Fa taiza zany andeha tandragnobaly. Rekitra amin'izay boka ady fombo tako. Namako jiaby tafalefa za reriky tavela ty. Ny eriky tagnaty loko koa raha volagny igny hoe anao tokony andeha hivavaka mba mandeha am-piangonana. Tandragno jiromena ndraiky zany andeha. Tsara ho anao mihitsy hoe oe tsy amin'ny toerana tokony nandehanako za ty e. Tafagnantso Jesosy tamijely. Ary ny fantafanta mihitsy za hoe za ndraiky za ko tsy magnino aketo za mba mandeha mivavaka example. Di igny anao za mbola tafalefa. Eritrereto amin'iny ndosin'olo mandeha iady aminao lazongavo le ototory gavo. Andeha vagnonjy revely amizigny anao. Namanao jiaby tafipiritsika lefa, alao zy raiky tavelaky. Mody misy geste fogna tamin'izay hoe bandy avy amin'ny ville amin'ny hoya le ville lilo. Raha le tamin'izay. Fa misy olo re mbo moramora matilolo koa maregny nao tsy masa mango vely riga. Zany maro avorara vely. Azonao onogno tsara be hoe tsy amin'ny toerana tokony nandehanako zaty. Ta iny tompony anao. Fantaro zay. Satria Andriamanitra namorona anao amina tanjona mazava namoroniny anao. Andriamanitra efa tsy namorona olo mandeha ampijaligna zany. Fa misy tanjona mazava namoron'Andriamanitra anao. Mba fantanao ve zay. Raha tsy fantanao ny antopisinao eto ambony tany dia lasa mpagnara-dreny rano anao. Misy olo andeha mijirama ao dia igny za mbo andeha. Maregny olo andeha bazary naka maiardiasy za fiaraka aminary. Maregny olo andeha anjegny ndasy ela jambala isolo lamba. Magnarak'olo avy afara satria tsy fantanao ny antopisinao. Ozy zany ray mandeha zay raha tsaronareo hoe ceux qui ne savent pas accompagnent toujours celui qui savent. Anao zany raha vao tsy mahalala ninino agnarak'olo fô raha agnaty lohanao. Andeha président fokotany zao zay za mba andeha ozinao. Nefa tsisy raha dianao aby any. Andeha mijirama zao zany raha sedy zao. Nefa tsisy jiro ifenao any. Satria anao tsy mahalala hoe ino tokony ataonao. Ary io revagna mba miova hely be da be ny vehivavy mbola tia mandeha magnatokoragna an-dragnon'olo. Tsy mipetraka an-tragno izy fa ary tonga raha miseny vakagny ya oady aozy. Avy nagnatokoragna tambadiky ta. Sasany ary moa mandeha magnano rami mihitsy. Io midolo loto.
andragnon'olona lang dia iverinao via vantagna dia anao kay miloka misy 500 anahy akao ta iny tompony nary le mpagnanjay atsika jiaby reo ravagna samy managna ny destineny samy managna destineny antony fisigna zay nagnamboaran'Andriamanitra atsika daholo tsy pastera ihany managna antso zany tsy pastera fo fa anao io koa manana olombelogno jiaby samy managna ny antsony dia ndray ravagna malala zavatra betsaka atsika momba olo ohatra vao manonga agnaran'olo Jovy Christophe aiko e igny na zanak'Irabe mamany koa raha Justine reo zare iny andry tamin'ny lycée Jacques Rabe mananjara hainao daholo koa fa olo fa anao nefa tsy hainao vao manonga agnaran'olo raiky Justine fantako le rasazy igny le Zenghon igny le Karanjao igny le miasa Rihon igny olo hainao fa anao tsy hainao mba apetrao kely ty question ty niany anao teo tahin'Andriamanitra io mba fantanao ve ny antom-pisinao tonga agnino tamatavy aketo anao tahiny Jesosy atsika jiaby zany fataonay taloha tagny Tuliara tagny mandeha mamonjy boîte de nuit regny dia misy sasany ony tsisy vola nefany i Tuliara sy laka kely lavitry fagnalavitry mandeha misy zay misy 200 kilometre donc zay dia izy ny tonga amin'ny tany 200 kilometre tsisy vola dia zao raha valinena ino andehananao tonao koa tsisy vola misy phrase ataony ingana manay zao tany babanao atao zay andehananao tsisy vola tsy nidoko anao tambany volo tagny koa tsisy vola anao zany hoe indesigna andeha agnatorognanao hoe mba fantanao ve agnino tamatavy eto anao izy koa aketonao mipetraka tonga mbo agnino aketonao andeha agnome sarza olo foa tonga agnaty fiarahamonina anankiray anao agnino akenao ino ny antom-pisinao ake sahala amitsika zao ohatra hoe mandeha mitoeragna tsy ny inviten'olona anao dikan'izany anao mitonantonana agnaranao anao tsisy ny invité andeha monjy mariage ony anao geste be anao nomby akanjonao jiaby anao nefa anao tsisy invitation dikan'izany diso tany nandiana engany mba tsy agnisan'le olo mitonantonana anao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia tahiny tompo ianao amen fahatelo amaranantsika azy mila fantanao ny tegnanao igny le antsoina amin'ny teny frantsay hoe connaissance de soi mafantaro tegnanao agnisan'ny fafantaranao ny tegnanao ny fahaizanao zay raha mbo hainao spécialisation spécialité mba ino zany zao raha mbo hainao io Andriamanitra revagna tsy nametraka atsika eto ambony tany avec main vide fa napetraka eto ambony tany tsika miaraka amina fanomeza ampahasoavany mba ino zany zao ndrinao mba afaka jerevanao kely ve olona akaikinao dia mba agnotaninao zay mba ino raha hainao hoe fa misy angery revagna olo tsisy raha hainy na mba han'olo ampolina tsy hainy ohatra hoe may ampolina anjareo magnantsolo ndraiky tsy hainy sasany nahandro vary hohaniny tsy hainy ko fa izy saigny mahandro moaka fa ny vary tsy masaka na izy manjary sosoao na izy tsy masaka mba ino zany zao raha hainao tahiny tompo ianao hoe amen zany hoe mba tegna fantatrao ve ny tenganao ry avany afantaro misy zao karazan'olona enoy tsara misy karazan'olona ny toetra anazy a dia sokajigna amin'le antsoina hoe introverti fa misy ndraiky le extraverti ny introverti regny le olona bebe agnamaso zay tia magnafagnafanjavatra
tsy dia tia miresaka loatra introverti. Fa ny extraverti, ny olo introverti zao izy tsy mivaky loha aby hoe manan-drà anao na tsy manan-drà, fa toe-ponao ny jerevany. Toe-ponao jerevany. Caractère anao no tegna miintéresena zay le introverti. Fa ny extraverti, izy koa fa anao mitenisy tsaratsara le lehilahy, dia ozy ozy vadiabla ty. Satria aminazy le endriky ivelany tegna mameky ananjy. Ary ny ankamaroana tovovavy, tovolahy am'izao presque extraverti daholo. Tia misehoseho ivelany. Izy jerevanao ivelany karaha vantana. Tahiny tompony ianao. Zay zao fagnisany ahaizanao mamantatra daholo. Mba tegna fantanao ve ny point fortnao. Ity point fort ko amin'ny fiainana. Mba fantanao ve zao ino raha tegna mampiavaka anao io amin'olo jiaby. Fa za milaza aminao fa anao io dia olo miavaka. Fa mila hainao ino le mba mampiavaka anao. Manomboka kery avana le antsoina hoe confiance de soi. Matoky tegna am'izay anao izy koa fantanao ny point fortnao. Igny aniny tegna manque amintsika, mahatonga fasahiragnana, mahatonga fahantrana, tsisy confiance de soi. Tsy matoky tegna anao. Iverinao hoe tsy ahoana ianao, ohatran'ny baolina nona. Sady tsy mitontona no tsy misavona. Misy olo sasany tsy mamanagna mihitsy izy hoe za ty ne mbola ho karan'izao, za mbola andeha ary, za mbola mahavitan'izao, na za mbola nanganan'izao. Tsy ampy les connaissances de soi. Dia lasa tsisy koa les confiance en soi. Tahiny tompo antsika jiaby. Alléluia. Jerevy tsara ireo gôgno malazalaza jiaby amina fahaizam-boly. Zao mbony zaboliny lahaly. Tamiraiky izy lahaly. Zareo mba mampijaly olo e. Rô izy zaboliny rô ka miray mandregna ndraiky. Izy ifo misy kononkonondraha fahafa mihitsy izy koa. Matsy lahaly zay zao tamiray. Fa de magaga revana fa itongotra anjare iro tongotra io. Erinay mara zay fa misy garde corps aby magnodidina ananjy. Avy amin'ny tongony fo. Saky zovy daholo koa gôgno fatapantanao tako an'le mitiatia boly. Tongotra anjare izy hoe. Zany fantanjare hoe amin'ny tongotra na iroka ho. Misy zava-miafy. Fa ninao mbo akeza. Samy mba mandiniky nindazy. Ninaty koa efa mivolaniko taminao anao izy aketo. Re ra ro wa za izy koa ikoragnana ambaborika ariva herinandro araiky tsy miagna mahita raha koragnina. Tsy mba remarquenao zany. Misy namako zay hoe tafitely anjaly mihitsy ga zany le mba magnaraka amin'ny radio, magnaraka amin'ny Facebook, dozika olo ty. Lahy zegny mahita raha zakegna fô. Mahita raha zakegna zany olo za to. Kle raha efa keo mihitsy le izy. Fa ninao akeza. Niny gôgno zakeko regny tamin'ny tongony. Mba imagineo Lionel Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, tseky zovy daholo. Ndre samby nafantatra daholo zareo fa amin'ny tongotra ile izy. Eritrereto zany ry Messi regny nagnano basket mbona omby edy vao. Megna ty fô tsisy raha nahazo ny vola zany ty. Namboky izy be, takapiny olo magnano izy be lavo, raha foily. Fa eny tamin'ny tongony le izy. Zay le isaritako saigninao niany, mba fantaro, aiza le point fortnao. Magnampy betsaka zany amin'ny antsoina hoe fitahin'Andriamanitra. Fa tsy hoe mitrana re tagnany, mila faminaniagny, mila délivrance, mila tapagna ozogno e. Izy koa volagno takeny, misy olo tsy mivavaka be karanao io fa tafita satria fantany zay secret volagniko zay. Fantany. Indrindra fa anao manana n'Andriamanitra, manana fanahy masina, fantanao tsara ny point fortnao, anao rô lasa e. Hitanao moa tonga Jesosy nagnafatrafitra mpianatra anazy izy hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema reo izy.
satria amin'ny fiainan'olo tsirekireky misy ny antsoina hoe moment favorable sy endroit favorable, fotoana mety sy toerana mety. Mba efa nandinika an'izany ve anao aiza ny toerana mety aminao? Ny naty zao izy koa natokanao igny hoe izy fotoana moa zany tenen'ny papanay mba mandeha am-piangonana lycée. Tsy nandeha tam-piangonana zay satria avy nandresy zay tamin'izay tamina boly. Misy balogno ny arione. Misy balogno zareny tsikafoko. Talagna roa reny efa miady fogna izy ka misy boly la misy raha. Jusque zao tsy haiko raha mba finiova. Miady fogna kofa avy magnano boly tsy maintsy ady fombo. Ialagna an-terrain aky. Dia ny afara amina baly. Papanay nefa manteny mba mandeha am-piangonana lahy. Tsy nandeha tam-piangonana zay fa nandeha tan-dragno baly. Izy koa volaniko anao ny tseneny zalahy amina lazongavo karety. Io zare mbola misy araiky tavely io. Aloviko ala. Tainy tompo alelao. Mba agnontany hoe olona akaikinao mba fantanao ve hoe point fortnao ke hoe. Izy revagna moa ka fantaragna raha hovagno mbo karikaregny. Anao zao izy koa namboly zavoka karikaregny zavoka io. Koa anao namboly letsi karikaregny letsi io. Dia itegnanao io koa mbo karikareo. Tsy avela boriboratika be karany. Aiza fantarinao nanjy amoa izy koa tsy karikaregny. Mbo diovy. Sasany marao nambay borosy nify tsy hanonga kale. Aiza raha magnanjay. Tainy Jesosy ianao mila managna an'izay ianao amen na. Ny olo jiaby tonga ambony tany eto nomen'Andriamanitra arma mba hampahomby anazy. Misy arma aminao io. Aiza io arma io zao? Amen. Amen. Ny olo jiaby tonga ambony tany eto namen'Andriamanitra an'izany. Misy raha mampiavaka. Jerevany ianao zao raha manana zanaka anao jerevo zanaka anao io tonga dia fahitanao hoe misy raha mampiavaka anazy na izy mbola kely io. Fa magnino revagna izy zanaka anao io hitanao fineninao tsy hitanao. Fa namasina ny mba andeha agnatoro anao. Ny point fort anao. Raha sendraka mba agny amin'ny varotra le point fort manombo mivarotra. Raha ohatra ka agny amina hira le point fort manombo mihira. Raha ohatra ka agny amina fianaragna le izy ndahana mianatra. Izy koa amina vavaka raha ataon'nenay reto manombo mivola. Azo atao daholo zany. Tain'Andriamanitra ianao. Raha mbola tsy dininao reto teboka vitsivitsy ny resako reo, sarotra be ny atongavan'ny fitahina aminao. Ry Davida tsy lasa mpanjaka fotsiny fa nisy raha hainy nitendry lokanga. Fa miarakaraka tamin'igny tegna izy. Tagnaty fiandrasan'ondry izy fa mahay mampiasa pilotro. Igny fitendregna lokanga, igny fampiasagna pilotro igny namono ny Goliath. Fitendregna lokanga igny natonga anazy invité tamin'ny palais royal mba hitendry lokanga tamin'ny Saoly. Manandratra ny fahaizana. Fa mba jerevony ianao aiza ho aiza. Ino? Tainy Jesosy ianao Andriamanitra ny hagnampy anao amty volan'ny fitahina ty mba hafantaranao hoe aiza ianao no tokony handeha. Raha voalasagna amin'ny toerana tsy mety amintsika tsikariavana simba. Io même mana fiangonana ivavahana io. Ialatsigny volaniko an'izany tsy hoe magnindraindrany atsika fa misy toerana revagna natokana andehananao mivavaka. Misy fotoagna anao mandeha am-piangonana tsy haiko akaiza regninao mihitsy hoe tsy aminanjy za zay. Nefa de forcenao fogna tsy maintsy mandeha agny anao. Le raha nefa fa regninao hoe tsy mety aminao. Tsy azahoanao impanahy. Tsy mampitombo anao, tsy azahoanao révélation. Fa ozonao agny fogna fa agny le misy le volagna anazy hoe fiangonan-draza. Agny le nahazatra. Agny le nampalehibe. Mba hitrereto zany anao fa lehilahy be mba mafantatra romady io vary sosoa fogna namenanao sanandro. Sosoa tsisy roa. Sosoa ranony. Tsy velogno amin'izany ianao velogno ndraiky fo maledaleda. Fa manomboka anao mba mitady enaenandraha madimadindraha. Zany anao nevondraka nena vinty. Doatran'izany ny ara-panary avany. Misy zavatra takiny. Misy toerana zany natokana ho mety aminao
misy toerana natokana andresenao. Agnontany le olona akaikinao, na ray lesona ve hoe tsika zany? De zao avako abe amin'ny andavanandro alaviro regny olona ty tondranao mihemotra regny. Nendray ino namba place raiky agnaty fiangonana karan'izao, misy olo tonga am-piangonana raha itabataba fora to. Anao nefa tianao mipetraka ankiliny akio. Ialao ankiliny akio avy agny. Regny le olo vola tsy tapy torotendro zay. Ohatrany tegna toranao zay fa lera nefa irangahy tsy mety miagny midradragna. Anao nefa mipetraka ankiliny akio. Fa raha anao izaha lera karahan'anjy koa ovy agny. Amen. Ary misy sasany ataony hitan-tegna mihitsy hoe mbô akaiky pasitera. Izy le rehefa an-tegna zany izy kofa tsy te hidoko ela am-piangonana, azy mandeha am-piangonana fo de vita. Ino andehananao ento nefa anao lagigny anao tonga akito. Tsy le midoko an-tragno. Izy tena amin'ny akaikinao, izy koa anao zay raiky fogna tsy tonga hoe tsy mampidoko torotiny hoe. Sady hitsangana moramora tsika. Maevavy dada io Atsakala milanitra ny taranao de avereno hoe fanamasinao manolo tena ho anao za. Jesosy eo resiko ianao ho tomboko sy mpamonjy ny fiainako. Dada malalo vonjeo za ampafantaro anahy ny antom-pisiko. Amevo tolo-tsaigna za fenoy fahendrena fiainagna anahy. Amezo fiadanam-po za fanamasinao tehirizo za mba hijoro an-trano amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Anompo anao za tompo, agnaradianao za Jesosy, tsy saraka aminao mandrakizay za, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mazoto toerana ianao. Amaragna antsika fa rehefa aveo andeha agnatoro antsika za karazana secret vitsivitsy ny amin'ireo zavatra tokony ataonao mba hitondra fitahina amin'ny fiainanao. Amen. Magnasanao za rehefa aveo ary amin'ny mega église. Tongava revany rehefa lady karan'izao, tongava. Tena ataovo zay mba hianaranao zava-panahy. Perte be zao anao raha tsy naregny raha jiaby nivolagniny takere. Tanao anao zao velombelogno anao kio, ary tsy ho faty tsony anao fa ho velogno. Ny fanamasina ny agnampy anao, fanamasina ny anangana anao, fanamasina ny ampandresy anao amin'ny anarany Jesosy. Mba magnetaka antsika za aveo misy secret maromaro ndray ho atoroko anao amin'ny tapany faharoa agny amin'ny mega église. Efa voninao daholo ny tomobily mitaditra antsika, ny sakafo tongava mitondrasa vilisy sotro fa efa misy sakafo iarahantsika agny. De ny après-midi mo amin'ny roso sasany. Rapitso maraina manomboka amin'ny 9 aketo. Tongava maro mamonjy maraim-baovao. Io olona akaikinao izy fa ela tsy namonjy maraim-baovao io. Mba tongava rapitso tahin'Andriamanitra antsika. Anatanteraka fanatitsika raha niomana ianao ivavaka sika. Tompo tahina manokana reo zay mamafy amin'ity maraina ity. Tahina manokana ny fiainan'ny tsirairay avy. Ho rakofana amin'ny rano Jesosy zay rehetra afafiny eto androany hijinjane izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga dia tatazitsika ny fanatitra. Kaumbanao Jesu anadio siana zava ampaeli lalandava engane kaumbanao Jesu umbana
disarotra matoky fa tsy ho irery ombanao Jesosy mahery ombanao tsisy adivarotra ombanao Sangatsika mitsodrano ny fiainanao za amity alady maraina ity ho tahina mihoatra ane ianao ary raha sendra misy zavatra nampavesabesatra anao a ny tagna mairin'Andriamanitra mpamaivagna ny adinao rehetra raha marary ianao raiso ny herin'ny diankapoka manasitrana anao amin'io aretinao io reo zay manana olana tononoko eto ny vahaolana ho anao anjara lovanao zany tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tahina ianao ary tsy maintsy ho fantatrao amin'izay ny destinénao ho fantatrao amin'izay ny antom-pisinao ho fantatrao amin'izay ny bazy ny fiainanao io anampy ianao ane ny fanamasina misaotra tompony amin'ny fahatanteragny fotoana teto ankininy aminao koa ny tapany manaraka any amin'ny méga église dia ho faranantsika amin'ny fotoana amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe rainay ho azy any an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ny tian-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay anio zay anasaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen teneny izy hoe manaraka atsika ny fahasoavana be bless samy ho tahin'Andriamanitra